Azonaina ianao Jesosy azon'ny fahamarinana ary tsy mety loha tsy mety levina azo velona tokoa ka mamelona mame aina zay rehetra miankina aminao matoky ianao tanteraka araky ny voalazanao hoe raha miray amiko nareo dia amobe ary toky lehibe nomenao tamin'ity andro ity fa ny azo zay mamoa araka anao dia amboariny ray mba amoa bebe koa sy ny voan'ny fahontana ho amin'ny fahalovana sy ny fahalevonana mandrakizay fanovon'ny fiainana avy amin'Andriamanitra ho fiainana mandrakizay ary ho fitahina ho an'ny rehetra ankehitriny dia mbola manatrika anay ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ame voninahitra anao ny ankonana masina zay tafavory eto ary mba ho voninahitra inaranao irery ane zay rehetra efa natao ary mbola atao eto koa dia mity anena araka ny fombanao tompo fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manolotra ny fiarabana masina amin'ny anaran'i Jesosy tompo antsika ka dia ny fiadanana sy ny fahasoavana amin'ny vamin'Andriamanitra raintsika amin'ny anaran'i Kristy tompo ho amintsika ary mitomboina amintsika rehetra ny loraitsika ny tenin'Andriamanitra. Ny boky Salamo Salamo faharoa amby telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy iarahantsika mamaky manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Raha nanginao dia nihalany ny taolako rehetra no ny fitarainako mandraka hariva. Fa efa navesatra tamiko andro manalina ny tananao. Niova ny fatanjahako toy ny azon'ny fahamainana amin'ny lohan-taona. Ny fahotako nambarako taminao ary ny heloko tsy mba nafeniko. Hoy izaho iaiky ny fahatsoko amin'ny Jehova aho ary ianao dia namela ny heloko ny fahotako. Amen. Salamo nataon'ny Davida izany. Ny fahatsiarovana ny asarobidiny zany hoe manana an'Andriamanitra mitoetra ao amin'ny tokantranon'Andriamanitra ao amin'ny kianjan'i Jehova dia olona mivelona amin'ny firaisana amin'Andriamanitra tsy tapaka izany ary ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra koa hoe Davida no olona zay ankasitrahany ny foko. Ka raha olona tahaka izany misy manakoka ny fiainany misy mampisaraka azy amin'Andriamanitra dia tozy fahoriana lalina izy. Moarina amin'ny sampana zay miray amin'ny hazo zany tokoa ny fiainan'ny olon'Andriamanitra ka raha tafasaraka aminy dia ambaran'i Jesosy hoe tsy mahay manao na inona na inona, tsy hainy kory mampifaly ny tenany, tsy hainy mikarakara na mitondra ny fiainany ary tsy hainy mahafantatra zany hoe fahasambarana. Arak'izay dia mamela fampianarana lehibe ny tenin'Andriamanitra hotsika tokoa amin'ity andro ity hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Jerentsika izany ary
raitsika amin'ny ankapobeny izy ilazana ny hoe hetahetany maolona ny hoe manana fahasambarana ka dia mitady fahasambarana izy mitady ny ho sambatra izy raha mbola olona miaina eto amity tany ty ihany koa zao tokoa nefa tsy hain'ny olombelona ary tsy vitany ny alala ny fahasambarana ny orona am'izay fahasambarana tsy fantany ny lalana marina tongavana amin'ny hoe fahasambarana fa dia fanrin'ny fony ary atao hoe tanjona zay apetrany kendrainao amin'ny fiainana ho tratrarina amin'ny fiainana ny hoe ho sambatra ary am'izany dia manao ezaka sy manompo fomba maro samihafa izy raha volazaina hatratrarana hoe tanjo-pahasambarana na ny tanjona hahasambatra azy hitarak'izay fa tsy tanteraka ny faniriny ho sambatra na alalan'ny fahasambarana satria misy ny tompo ny fahasambarana dia Andriamanitra tokoa zany araka efa nambara tamintsika teo Andriamanitra zay naharo zao rehetra zao ary tompony zao rehetra zao izy no afaka hanome ny fahasambarana ary tiany indrindra ny atanteraka ny fahasambarana ho antsika na dia mpanota aza isika ary atao hoe satria mpanota indrindra isika ary raha mpanota zany dia tsy misy fahasambarana izany indrindra mbola hafatra lehibe zay omen'Andriamanitra anteriny amintsika amin'ny zao maraina izao dia ny hoe ahasambatra sa izy tokoa no efa ny antsiny fidy ary andrina finaritra ny filaza azy dia handray zany hoe fahafinaretany fahasambaran'Andriamanitra amin'Andriamanitra azy zany koa isika arak'izay ny soratra masina dia tsy manafina fa ny fahasambarana dia io indrindra ny fanomezana feno tampony zay atolotr'Andriamanitra ho an'ny olombelona ary efa nomeny hatraminariny zao rehetra izao zany dia nitendreny ny olombelona mba hanjaka sy hanapaka amin'ny zavaboariny manontolo endriky ny fahasambarana zany araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe mampanontony tano izy ary manjaka amin'ny zavaboary rehetra eo amin'ny Genesis toko voalohany 7:20 zany ary izany teny fikasany zany tokoa dia nitanterahany tamin'ny namelany any Adama sy Eva iriry tao amin'ny Eden araka ny fantatsika ao amin'ny Genesis any an-trano verenana vakena ny toko 3 voalohany dia efa malaza sady afaka nisy menika raha lazaina tamin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra tsy hoe natahotra ny tontolo manodidina azy izy fa afaka nanjaka tokoa ny riry dia nitafy ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahamarinana zay men'Andriamanitra azy dia izy tsy manatsiny eo anatren'Andriamanitra ary afaka mifandray mivantana amin'Andriamanitra izany dia mandra-pahatonga ny fotoana nefa indrisy nidiran'ny fahotana ino moa zany dia tsy nankatoavan'ny Adama sy Eva raizambentsika olombelona fa lay tenin'Andriamanitra hoe azakasina ny azo ampovoan'ny io indrindra no nakany devoly azy ary dia resy izy tamin'ny fakapanana toy ny devoly lasa nanohitra ny hevitr'Andriamanitra rehefa zany tapaka ny fifandraisany ary ny fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra ary ny tompony tady azy hoe aiza ianareo satria natsiaro izy fananota tamin'Andriamanitra nivadika tamin'Andriamanitra dia niala lay tafim-boninahitra Andriamanitra dia henatra zay nitafiny teo anatren'Andriamanitra very teo lay fiadanam-po tsy nisy tsony ny fitsaharana tsy tao tsony le fahononam-po amin'ny zavatra rehetra zay arazo atika hoe very tao amin'ny aryfoana ny fahasambarana zay men'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany ny fanontaniana arak'izay fomba ahoana no ahitantsika indray ty fahasambarana ity satria isika koa amin'ny mahataranaky ny mpanota dia tafasaraka amin'Andriamanitra ary mialoalo mandraka ariva lay tsy fahatanterahana noho ny fahotana zay mbola manana toerana eny manapaka azy ao amin'ny fiainatsika gadra sy fatorana ary fanajambany zany fomba ahoana ny iverenana indray ahita ty hoe fahasambarana ity valiny dia mazavany hoe efa voalaza teo miverina amin'Andriamanitra miverina amin'Andriamanitra zay nahary zao rehetra zao izy ny tompony fahasambarana afaka hanome zany ary rehefa miaraka amin'izany dia ny hoe ho voadio afaka amin'ny famatorany ota sy ny fahalotona zay tena efitra tokoa mampisaraka antsika tsy ahita an'Andriamanitra ary tsy ho hita an'Andriamanitra arak'izay fantatry Davida loatra ny amin'ny hoe fahamarinana zany hoe manana an'Andriamanitra ary indrindra eto hoe miverina amin'Andriamanitra dia hoy ny soratra ary afatra lehibe zay ho an'ny mpanota sy ny taranaky mpanota rehetra atsoin'Andriamanitra hiverina aminy ao anary ho izy amin'ny 2 amin'ity firana 4:30 ty sambatra ny olona zay voavelany ilony sy voasarona ny fahotany
Fahatsapanao ve zany rehavako malana? Manahoana ny fahatsapantsika ny tenantsika amin'izao ra izao? Sambatra ve? Dia isika no andiny tena ary manaiky ho dini ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenika ho fampianarana, ho fampitsiana izay diso ary ho fampiorenana amin'ny finoana. Iza no tsy te hita fahasambarana? Ary arak'izany, iza no tsy te hiverina mbanana fahasambarana? Matotonga eto sika dia satria misy eta io fahasambarana io zay tsy hitatsika tany atokantranotsika tany, tany amin'ny toeram-piasantsika tany, tany fiarahamonitsika tany, fa eto no hanomezan'i Jesosy azy. Arak'izay dia manana zay ny heveriny hoe fahasambarana ny olona tokoa, ka miezaka amin'ny fomba maro samihafa. Raha ohatra ka nahalana ny lalana izy na ty trano-piazana marina fa tsy vitsika, dia tsombo ny trano fiangonana rehetra satria ao ny tena misy loharano. Misy miezaka zany sy fomba maro samihafa tokoa zay ataon'ny olona, ary miaraka amin'izany dia misy fanambarana zay ataon'ny ten'Andriamanitra momba ireny ezaka ireny. Ny hevitra zay ingatsika arak'izany dia ny hoe tsy hoe tsy mahalala ny ho sambatra ny olona fa mitady tokoa izy ary mampiasa ireo fomba maro samihafa. Voalohany, misy mihevitra fa atao hoe sambatra dia noho izy manana ny harena, manam-pananana, toa hoe harena ara-nofo na hoe material zany ary fananana be. Ka ny fantaniana kosa dia zao hoe izy ary ny tsy te hanana, indrindra amin'izao andro manahirana, raha ny ara-pivelomana, miakatra ny vidim-piainana, mialafo ny fiainana, misarotro ny zavatra rehetra, izy ny tsy te hanana. Finalement angamba olona verisaina izy, raha ilaza hoe zaka tsy mila, sanatria zany. Izao misy dia misy ny olona mihevitra araka an'izany fa tokony hanana ary araky ny hananany no mahasambatra azy. Mitombo ny fananana, tombo ny fahasambarana. Dia manangona izy, dia manangona izy. Kanjo inona ny zavatra miseho? Mivatika ny rasa. Arakaraky ny tombon'ny angoniny no eny fa miena kosa ny ampanahany. Ary miamaty hatrany hatrany ny fanahany. Nanjary tsy ny tena nintsony ny tompon'ny fananany, fa ny vola mankarena zay nangoniny izy no lasa tompo. Ireo no lasa andriamaniny zay tompoiny ary mampanompo azy. Fanany fieremana mampanompo azy. Zany hoe tena latsaka tokoa izy ao anatin'ny fandriky ny fieremana ka very na dia hatramy fanahy maolona azy zany. Eo ny soratra masina, ny fitiavam-bola no fototsy ny ratsy rehetra. Timoty voalohany toko fahenina andiny fahafolo. Ary zay maharesy ny olona, hoe Petera apôstôly, dia io no mandevo azy. Raha resy amin'ny fitiavam-bola tena tsy avelany. Rehefa miasotsika mpanompon'Andriamanitra dia aloha roana tokoa devolom-bola io. Azo atao nge zany. Fanampieremana zay mamitaka ny maro, mandatsaka azy eo anatin'ny lavaka tokoa, ny heveriny fa hoe ho afaka izy ho sambatra izy hanana izy ka ny voamaika tena miamanitra satria tsy hita antsona dia Andriamanitra zay tena lohana ny so rehetra. Resy amin'ny fitiavam-bola. Ary miaraka amin'izay rehefa manana dia eo koa ny fakapanahy mandresy azy ny amin'ny fampanarahnana ny sitrapo, amin'ny fitondran-tena adala sy ny tsy mendrika tahaka nataon'ilay zanak'adala. Raha keo mehoany fananako izy anjara rovako dia nomena satria zono zay. Dia ino dia nandeha dia nanao n'izay sitrapo rehetra kanjoina ny hafarana na hanitra tsy nanana ninona na dia ny hoaniko hoanina aza lasa ny haniny kisoa, zany lasa toerana zay nihinanany. Aoko ho fantatra raha manana ianao ry havako dia tsy arovy fa tsy hoe ny mpangalatra loatra fa ny tena angalatra ny fanahinao dia ny devoly tsy hamelanao hipetrapetraka. Raha tsy mananao ka atao ino no fa am'izay mety nomena Andriamanitra anao azy indrindra anao kana fanahinao. Manambola ianao alainy fanahy, zay anao sitrapo ratsy. Manam-pahalalana anao alainy fanahy asireare am'izay fahalalànao. Manam-pahefana anao alainy fanahinao anjakajaka amin'ny fahefana. Zany nataon'ny devoly zany. Io fanananao io akany fanahinao. Raha tsy manana ianao dia ianao no fakapanahy ataony dia alainy fanahy kivy ianao na alainy fanahy angalatra ianao. Zany no asana devoly. Mampireare foana ny devoly fa tsy avy amin'Andriamanitra. Ary miaraka amin'io dia alainy fanahinao tsy ahonim-po. Raha nandalo fotoana fiafiana ianao ka tojo ny fotoana ka iny fa tonga ao aminao zany mihoatra n'izay verinao, andeha aloha inao natao. Ngamba tsy dia hoe any amin'ny tempolin'Andriamanitra hoe vitsy manao anao sy fa misy hoe manao raky mpisaorana fa inanao atao ndao gilabina amin'izay aloha. Zany nataon'ny olona satria tsy zakany le fahoriana ary dia mamitaka azy ny fony, mamitaka azy ny devoly. Ka tsarovy fa raha ny vola no mianteratsika, ny vola tsy mba hiditra mandrak'izay ny paradis. Tsy miditra any io, fa tsy matafiditra any nizaniza. Ho an'izay niary kanefa
tsy mba natsiaro miantra tokoa ny namany na ireny madiniky ny tompo zay tsy manan-kitafy dia mahitsy ny teny Jesosy mieritreritra izy hoe sambatra aonao Jesosy tsy fantatrinao raha mena amiko izy fa naonaho tsy menareo anina nangetaeta aho tsy nampitronareo ny vahiny aho tsy nampiantranonareo tsy nanan-kitafy a tsy nitafianareo na rary a tsy nitsabonareo tao an-tranomaidina tsy nivanginareo zany hoe ataonareo olo tsy fantatra tsy tenenana hoe ataonareo olo pady zay tsy ajarena akory nalala olona zay noho ny antony dia fiditraponja izy mba nanateny izy fa hoe izy mpiara-mivavaka hamangy azy dia niandro tsy niandro fa aizy ary rano ino nataony izy na mety tsy niazo ny nataony sanatria lasa olo pady satria hoe voafonja nefa voafonja amin'ny tsy fahamarinana ninina ananako dia ho adinon'Andriamanitra amin'iny tokoa aho ary amin'izany tsy misy fahasambarana ho an'ny ratsy fanahy tsy misy fahasambarana ho an'ny olona zay tsy manompo afa-tsy ny tenany fa zay mahalala kosa hanompo an'Andriamanitra ary tsinjony namany dia izay manondraka be no tondrahana be hoy ny soratra masina araka izay nafafon'ny olona tokoa nojinjany naraka izany misy mihevitra fa sambatra izy tsy hoe ny amin'ny fananany fa amin'ny fanamarina ny tenany afafy ty fahasambarana anankiray ty ahoana moa zany ny fanamarina ny tena dia amin'ny jiosy indrindrandrindra amin'ny fanandrana lalàna satria nomena ny lalàna mosesy ka ny mpanara-dalàna ireny natao hoe marina ary tanatin'izany Saolo alohan'ny natongavany hoe niovafo lasa Paoly apôstôlin'ny Kristy izy nofa avy eo fa ny fanarahan-dalàna no mahamarina eo anatrehan'Andriamanitra ary miaraka amin'izany fanaovana asa soa dia niseho marina eo anatrehan'Andriamanitra ary mety homendrika sy azo laza tsara eo mason'ny fiarahamonina dio araka ny fitenitsika hoe lasa mamioditra eo amin'ny fiarahamonina ka tsy ny hoe mamioditra na ny tsara laza ny ratsy fa ny contexte dia milaza mazava fa ny fampiasana ny hoe tsara laza na ny laza tsara sy ny famamikototra io no hanaronana kosa tsy fahamarinana ny fieremana zany ary nisy zany tamin'reto fariseo reto ay mpitondra fivavahana tsy Andriamanitra ny tompoiny fa ny vola ny sampy ny vola ny tompoiny araka ny voasoratra hoe omleko toko faina ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo ka fa dia ambin'ny folo tonontsika amin'ny anaran'i Jesosy avy hatrany ary ny fariseo zay fatra piti vola raha nandre hoy ny ten'Andriamanitra raha nandre zany rehetra zany dia nanesy ho an'i Jesosy izy ina ny dikan'izany na mety tsy niandry izy nanokiniany izy satria Jesosy avy nampianatra hoe tsy mahay manompo tomporoa ianareo tsy misy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo amin'ny toko faina ambin'ny folo dia hoy Jesosy taminy ianareo dia mpanamary tena eo anatrehan'ny olona nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo inona no amin'ny fonareo feny fiaremana sy filandera izy ary fiatsaram-belatsy zay le hoe mitandrema amin'ny masirasirany fariseo dia ny fitsarambelatsy zany fa zay zavatra iverin'ny olona ambony hoy ny tompo dia fahavetavetana zany hoe tena fambanina eo anatrehan'Andriamanitra resy lahatra an'io Paoly apôstôly dia ahoana hoy izy ino ataoko toy ny taimboraka ny zavatra rehetra no ny fahalalako ny fioarany fahatsarany lay fa niantsy ny fidy any dia Jesosy zany ako ny omliko toko fahavalo ambin'ny folo ny amin'ilay fariseo sy mpamory rehetra zay anatsongatsika ny etapa amilazany hoe ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitra misaotra anao izy fa tsy mba tahaka ny olona sasany zay mpanao ankeriny zany hoe milaza izy hoe za kosa tsy mba manao zany fa tena tsara fanahy miantra be fandeferana tsy tahaka ny olona tsy marina za dia tsy mba mpandainga tsy tahaka ny olona mpijangajanga za le masy tena ary masy mpiainana na tahaka an'io mpamory hetra io iola mpangalatra io atao hoe karapilin'olona io zay zany marina mifady indroa isan-kerinandro a mandony fahafolo-karena am'izay ataoko a malakitoko fa telo andeny fahafolo fantatritsika tsara zany hoe olo ny fanarahan-dalàna tonga lafatra ao ary tsy misy fianana eto amin'ny fiainako relona atao hoe olona tsingoin'olombolo filazatsika malagasy a zany ka olombelona tsy misy pentina ina kosa anyseho lay mpamory rehetra nijanona teny lavitreny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory fa nitiatratra izy nanao hoe Andriamanitra mamindrafo amiko mpanota da ahono Jesosy lazaiko aminareo zany lehilahy zany nidina trany antranony efa no amarinina no ny anankiray no amarin'Andriamanitra lay mpamory rehetra satria natsiaro tena ibebaka izy fa tsy nanamary tena fa izay rehetra manandra tena hoy ny tompo no ahitry ary zay rehetra manitry tena no asandratra fehitsika zany efa azon'ilay fariseo tokoa zay niriny na ny hoe veriny ho azony ko inona intsony araka an'izany no fahasambarana azon'Andriamanitra omena azy zay manahirana mety hevitra hoe haka ny olona nga mahalala an'izay ataoko zay ambadibadika rehetra any
azany loasa mangina tokoa nolazaina hoy ny teny taolontsika Andriamanitra tapony loha ianao mahafantatra ninana dia miafina hatrany ambany fanambany ranomasina aza fa mpandinika ny fo sy mpamantitra ny vo izy ary dia mamaly ny olona araka an'izay fihevitry ny fony raha mitady an'Andriamanitra marina izy ka manao azy manaiky azy ho tena harena mihoatra ny harena rehetra dia ahita tokoa izy fa ho hitan'izay mitady aho izy ary mitady aho fa inty aho Jesosy mba ho fantatro zasy ianao fa izy tokoa ny tena harena mahasambatra mahatanteraka araky ny fiainana zay omeny dia fiainana be dia be dia ny fiainana manontolo zany no ny fanavotana zay natao ary ny sokajin'olona fahatelo farany zay mikatsaka ny fahasambarana ary mihevitra ny sambatra dia reo tonontsika hoe manonofy na mpanonofy fahasambarana ahoana koa zany mafy niadiny ary dia latsaka amin'ny fahakiviana dia inao nataony manonofy eo izy amony tondrona am'izany dia reo lava amin'ny fisotro nataoka fifoana zava-mahadomelona tsika nge tsy hoe mametsiny azy fa izay ny maizy azy ino no antony mba hanadinoana didiny zava-manjo sy ny amafindreo hoe sitrapiainana maro samihafa misotro toka raha vao mahazo vola amin'ny farany volana mba hanadinoana zany rehetra izany fahavoazana efa zany zay anampy fahavoazana ny fiainana efa atao hoe latsaka ry amin'ny lalina mankitsiko iry vao mainka koa milentika dia milentika ka raha tsy misy tana mahery dia ny tanan'Andriamanitra tsy tafavoaka io izy miaraka amin'izany misy hoe diso fanantenana nametraka ny toko-pahasambarany tsy amin'Andriamanitra fa amin'olombelona dia ny olona zay akaiky ny fony ka dia hoe hosambatra izy rehefa ranona no ampakariny sy ny sisa dia zay moa reny tononkireny ny asambarako dia eo akaikinao dia ny mahita ny tsiky ny tavanao etc kanjo miodina ny andro dia miovaova ny olona ny vadika ny volana tsy ela akory lela no asoasona terielo ianao ny tena mitondra hery tao amin'ny fiainako ianao lehilahy tsy valahara vehivavy tsisy dikany mpamadika fitopisana tsy afaka hanaja sy mifanaja sy ny sisa lasa nanjary sakaisy maso ny fitenitsika azy zavatra sarotro zany ka amin'ny olona tahaka ireny dia nao nataony efa tsy ahianana ntsony aleony misaraka satria tsy zaka intsony ny fiarahany indrisy fa tsy vitsy fantatsika no mbola tahaka zany eo kaikin'izany dia misy reo azo lazaina hoe manan-katao ka dia be famaritra izy ny amin'ny hoaviny reo koa dia hoe manofy ao amin'ny fikasany ary mirehare amin'ilay fikasany ary satria fantatsika fa ny andro ankehitriny le lazainy hoe andro ny fanantontoloana ny fananana arena zany zao ianatsika zao dia tsaroana indrindra ny fanoharana zay nataon'i Jesosy ny amin'ny ilay lehilahy manan-kirena anankiray na vokatra be izy dia natoko tena dia nirehare aonao izy dia laza amin'ny fanahiko aho hoe ry fanahy eo manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao mitsahara mihinana misotro mifaly faona kosa hoy ny tompo Andriamanitra nanao taminy hoe ry adala anio alina no halaina aminao ny fanahinao ka ho aniza zay zavatra no harinao liko atoko faharoa ambin'ny folo andiny fa sivy ambin'ny folo soapolo ary dia manantitra zany Paoly ty amin'ny epistely indrina amin'ny ty Korinthiana nitosaka tamin'ny Korinthiana ny fahasoavana amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia nirehare izy na tamin'ny Paoly aza zay ray aman-dreny be zay nangataham-bavaka zay nitaiza azy zay nanabe azy nanao azy ho tsinitsinina toa i Paoly hoe fa avy aiza sy avy amin'iza moa nazonareo reharena sy fahasoavana zay ireharehanareo reo satria manjaka venareo ankehitriny na manam-pahefana nareo ankehitriny dia manao tony tsy misy zay loharan'ny mpirano zany tsarovy tokoa izy raha tonga tety amin'ny tanitsika ny tafy vetsika nanana vetsika tsy mihinana zao diovontsika nampitafinitsika nomenitsika niaritsika no famboram-pon'Andriamanitra raha misy ananana dia avy aminy tokoa ny fahasoavana rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra mikasa aoka ho amin'Andriamanitra dia hoy ny tenin'ny soratra masina ianareo zay manao hoe anio na ampitso dia ankany ananina izahay le ananina zany dia hoe na izanaiza nge to ny alehibe izy io zay ny hevitra izy io ary hitoetra any heri-taona dia ivedy varotra ary tombom-barotra kanefa tsy mahalala ny ho ampitso ianareo inona moa ny ainareo fa zavona ihany ianareo zay miseho vetivety dia levona izy fa leo manao hoe raha sitrapolon'ny tompo ka velona izahay dia ataonay izao na izany olona mahay mame vonahitra an'Andriamanitra zany amin'ny fiankinany aminy fa izao izy dia mirehere amin'ny fahasahianareo ianareo ratsy ny fireharehana rehetra toy izany ho Jakoba ao amin'ny epistely ny Jakoba toko faefatra zany ny fatena ambin'ny folo ka hatramin'ny fahina ambin'ny folo ary dia mampitandrina antsika ry avako ny tenin'Andriamanitra ny amin'ity fieremany ity
ny hoe fiaremana raha ny fiainantsika amin'ny andro ankehitriny dia io natao hoe sampy ny fanatontoloana. Zao hoe voambolana vaovao zay fa mahalaza azy tsara. Ny fiaremana ho atao hoe sampy ny fanatontoloana, mondialisation zany. Zay voizina amin'ny andro ankehitriny. Ahoana zany? Atraty amin'ny ankonan'Andriamanitra aza dia misy mihevitra fanofananana harena sy ny toy zany dia marika ny fanambinan'Andriamanitra sy ny fankasitrahany. Tsy diso zay. Kanefa indrindrindrindra miditra ny fanamarina tena hoe ambinin'Andriamanitra izy natondrany izy satria izy ny tena manana finoana, izy ny tena manana an Jesosy. Ary rehefa zay tsy lasa hoe Jesosy topoina fa Jesosy ampanompoina. Zay ny Jesosy atao hoe Jesosy mbola. Ka rehefa tsy manana ianao tsy miditra eto ianao. Na hiditra eo ary ianao fa ny maso ijerena anao dia tsy fantatra ianao. Zany mahatonga antsika hoe mifampiaraha-mitsika rehefa tonga eto araka izay azo atao. Satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra zay tsy ny fankalala, zay ny fankalavitra ataon'ny fanakaiky ray any izy rehetra ary tompo iray dia tompon'ny fiadanana. Ka tsy misy hoe satria ranona manana dia bebe koa ny fiadanana omena azy, ranona tsy manana dia kely koa ny fahasambarana tsia. Tsy zay ny Jesosy tsika fa Jesosy tia, tsy mba mizahatavan'olona ary tia tina ny mpanota hiverina aminy. Miaraka amin'izany tsy haim-baikona amin'izay ataony tokoa Andriamanitra fa ao metianana izy. Fa misy indrindra koa ny olona nataon'Andriamanitra atao hoe toy ny zara raha manana eny mahantra azy. Kanefa ny soratra masina manana harena be lavitra ny amin'Andriamanitra izy, ny amin'ny fiainana mandrak'izay izy. Olony lanitra tokoa zany, tsy mampiontsina azy na hanana izy na tsy hanana. Raka ny tenin'ny Paoly hoe mahay mivelona na manana na tsy manana, na misandratra na mihety satria lay atoaniko lehibe lavitra no amin'izao tontolo zao. Zay ny tenin'ny Paoly, tsy izao intsony izy no velona fa Kristy ny velona atao anaty. Iza no ambony no Kristy, iza no manan-karena no Kristy, iza no sarobidy no Kristy, iza no manana sanda avolavitra no Kristy. Tsy ayambakainana amin'izany ny olona manana an Jesosy. Fa afaka irere tokoa izy hiteny hoe fa tsy misy ataoko rehare afa-tsy niazo fijalian'i Jesosy Kristy zay nanombo izao tontolo zao namitakamo izy ary nanafaka tokoa no ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Jesosy Kristy no reharehako. Dia zay no nahatonga ny mpanompon'Andriamanitra nanoratra ny Jesosy irery ihany. Ampy ange Jesosy. Aza atao hoe haka dia tonona amin'izao tia rehefa tena manana azy ianao miaina ny tsiron'ny Jesosy. Ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny teto zay dia eo ianao resy lahatra hoe ay tena adalana sy zava-poana ihany ary sasapoana tika atao rika atao tsy. Dia teny ray aman-drenitsika tokoa teto amin'izany tamin'ny fotoanandro dia onena on izy mahitanareo zanako. Fa ahoana tompo? Haka dia mipepopepo dia makary makatsy dia mitety birao hazo vola. Zaho izy mipetraka eto dia mangataka dia mahazo. Manana an Jesosy dia manana ny zavatra rehetra. Fampahirezana ny fonontsika zany. Mba tsy isy amitaka ny fontsika. Ary zany Jesosy zay eto amintsika zany. Zany inge natonga reo mpanompon'Andriamanitra tamin'ny herin'ny androandro zay tonga teto amintsika ny alahady raha teo namangy tao amin'ny fiangonana manana hitahita. Maniry mafy satria ampitondra fiangonana ary mpanompon'Andriamanitra eny mba ny finoana velona zany hoe Jesosy velona eto amintsika tenin'Andriamanitra velona sy miteny io koa mba ho tonga ny aminy. Satria ny fananana dia manana izy trano fiangonana lehibe ny orga goavana kanefa rehefa tendrena ny orga zara raha misy mihira etsika mihira ary tsy mba hoe feotokana zay ny any ampitany mahagaga ihany io fe voalohany daholo na lehibe na kely na lahy na vavy fa etsika dia feo efatra mivelatra ianaro tsara le tononkira teo tsara izy mba iredona ny hiratsika fahasoavan'Andriamanitra zay mampangahitahitany maro ny amin'ny fifoazam-panahy eto Madagasikara. Ary zany hitandrovantsika azy hadio hazavo aza vela hatakalo fa fahasambarana lehibe dia lanitra zay sokafan'Andriamanitra ka tsy sosy midina eto amintsika. Zany fahasambarana zay men'Andriamanitra tsika no mbola omeny amin'ity andro ity. Ararak'izay tsy azo ataony hoe irehare hitompo teny fantatra na amin'ny ho andidy an'Andriamanitra ny hoe zao nanovako anao hiteny hoe sanatria zany hoe ianareo zay manao hoe anio na ampitsy dia any ananiny zahay. Nitandrintsika satria na nivon'ny tontolo iainantsika nge dia io hoe tontolony ety le hoe miariarena mandeha aniverany rehetra any ary dia zany efa hatramin'ny elany hoe nitaizanantsika malagasy indrindra tamin'ny androny fanjanahantany hoe lasa ny andafy ranona lasa ny ananina fa rehefa verana efa lasa ny andafy any zany dia tahaka ny hoe ny avaly ambanivohitra miakatra Antananarivo dia sambatra avy hatrany izy dia mandeha any
indrindrandrindra na tanora zatsiny amin'ny hoe nitovavy nyty fireneny ity dia lasany hoe hany dia mbola any hanaritra tany haka lasa vadina PDG da hay vere inona vadina PDG eo lasa vehivavy ny varitena amin'ny mpanambola tsy vitsy zany tsany misy la réunion dia zany nafatarana ny hoe ny zazavavy ny Malagasy rakapoko zany sy ny zavatra andriavako ilaina miverina amin'Andriamanitra tena fototra tsy misy fanafodiny hafa ary isaorana azy raha mbola miteny miverena amiko fa tsy nafy tokoa Andriamanitsika inona ary ny lalana fahasambarana atateraka izany miverina amin'Andriamanitra ary zany dia vita fihavanana aminy ka Andriamanitra ao amintsika ary isika ao aminy hanana azy tokoa dia inona sakana kosa nefa misy sakana dia ny fahotana ary ny vahaolana no meny ten'Andriamanitra antsika androany dia ny famelan-kelo koa mba azotsika koa miteny hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony ary voasarona ny fahotana inona ny hevitra zany sambatra izy satria amarin'Andriamanitra tsy isainy tsony ny fahatsony tsy antaniny izy nampamoahany hoe inona ny ratsy nataonao ary izy nga moahantany an'izay fefa fantany raty eo miariary tahaka andaminy tatao vonana sy ameteritreritra hoe afianinana ambadika any ary io lazay nytendrotra masina hoe mahamenatra reny zavatra atao ambadika irina miteny azy zao ny marina zara mety atsaro menatra fa Andriamanitra dia tsy menatra andray an'io eo amin'ny tenany laza fa ratsy ny ota ao am-po ny otro-po tena mamono ny asany fanahy masina zay mamafy ho an'ny nofo tokoa araka an'izany dia ny ota hijinja fahasombana aza hiverina fa tombony ho anao sanatria ny tafasaraka amin'Andriamanitra iazaka zao araka ny teny ray aman-drentsika hoe ny zava-dehibe dia zao ny miaona amin'Andriamanitra ny miaona amin'ny Jesosy isan'andro san'andro mety anao mivavaka mety anao mihira mety anao mamaky teny sy ny sisa manao fanompona masina nefa raha tsy tafahoana vita fihavanana amin'ilay tomponao dia tsy misy fahasambarana izany tena fa tiantoka tanteraka izany na manahoana na manao na asa nataoko na firotaona faharetany miaona amin'ny Jesosy miray amin'ny Jesosy dia miaraka amin'ny Jesosy fa tsy mamafy tokoa ho an'ny ota isika fa fahafatesana ny tambony ota fa mamafy ho an'Andriamanitra dia tsy inona zany fa amin'ny finono vita fihavanana amin'Andriamanitra mba handray famezam-pahasoavana dia ny fiainana mandrakizay io ny tena fahasambarana zay manatona azy vonina hiavana amin'ny iaiky ny fahatsony tahaka n'lazay ny mpanao salama hoe iaiky ny fahatsoko amin'ny Jehovah ary ianao tena meriko eleko ny fahotako io tokoa ny toky zay men'Andriamanitra azy aonao misy ho Andriamaniny aho izy ary izy ho oloko eny andray anareo aho ary ho rainareo aho ho Jehovah ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy ho Jehovah tsy toa Andriamanitra mandrakizay sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany aza atao hoe fihetsaram-bera tsy saronana tsy Andriamanitra manarona azy ny dikany io teny io fa tsy za kory ny ezaka hanarona azy ary ny dikan'izay dia hoe foana vita zay ny amin'ny fiainam-pahotako atsangana olona vaovao arak'izany mitsahatra eo ny fangahiazako mitsahatra koa ny fanenenana ka moa ataon'ny devoly jereo raha mba nakatony didin'Andriamanitra angena adinareo ray da maseva dia tsy nisy zao fika mitenitsika nena tsy aloha fa amin'ny orina izy kanefa amin'Andriamanitra dia mitsahatra avokoa zany satria tokony meny maraina vaovao aonao misy indro lasa ny zavatra taloha indreo vaovao avokoa ireo Korintiana 4:10-7 ary indrindra isika omena fiainam-baovao olona vaovao raiso zany riavana zany ny fahasambarana zay meny tenin'Andriamanitra antsika amin'ny andro ity ary na dia misy azy mbola fanamelohana zay mety ataon'ny devoly dia aonao ny tenin'Andriamanitra izy any miampanga ny olom-bo afidin'Andriamanitra Andriamanitra no manamarina azy manao aso anao ho marina nizy ampanganao hiteny ratsy anao hanenjika anao hoe ianao olom-pona ianao tsy nitsinina ianao tsy mendrika ianao meloka andro zany ny rany Jesosy io nanadio antsika ao afaka misy fahamarinana ary io fanamarinana ho antsika sa misy lehibe no Andriamanitra to ka dia eketsika izy zany ny fanahy fiampangana io no makely herina ampino azy lasa tsy matoky le famonjena men'Andriamanitra azy izy
mampitandrina atsika zany fanahy fiampangana io le filazan'ny sasany hoe fanahantsiny na famezatsiny na za mametsiny ny tenako kanefa de aoko fantatra fa fanahy fiampangana indrindra le fanombony Jesosy teo miazo fijaliana tamin'ny nahafatisany foana io mitsangana izy niakatra tany an-danitra izy de vita ve tsy mbola manao asa fisoronana lehibe ho asy ho anao izy mivavaka ho antsika mifona ho antsika ary miaraka amin'izay de asolo vava ho antsika izy tsy ny ampanga sanatria fa miandany ho asy ianao hoe ao anaty andrainy masina mandrakizay sy ny anjeliny rehetra ariky mbosoratra hoe izy no avotra no ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny andr'izao tontolo zao koa feizitsika zao dinika masina izy misy tompony fahasambarana izy any tompony Andriamanitra an'Andriamanitra ny fahasambarana na am'izao ankehitriny zao na ny fiainana ho avy na ho amin'ny mandrakizay tena tompony tokoa izy zao tompony mamitanana ve ao anao izy Jesosy rehefa andaony azy izy fiadanana no avelako ho anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao feno tanteraka tsy mba vidiana tsy mireare tsy miavonavona tsy afirafinaina tsy fomban'izany fa omena tolobotsitra mba ho raisitro zany ho raisitsika zany ho lovatsika zany ary rehefa zany de miseho tokoa fahalebiazany de ny fitiavana itsika ary miseho amboninahitra zany mazava ny hevitr'Andriamanitra sy ny fiasanao tsika sanatria de sanatria tsy ny ampahory ny olona izy zany tena ny Jeremia fitoman'ny Jeremia fa ny asambatra tokoa antsika sambatra ve za sy ianao raha saiko mamaly zany Andriamanitra nefa manana ny valiny fa milaza nge Jesosy hoe ny fiadanana ho anareo dia fahasambarana dikan'izany ary dia anteriny ray zany ravako amin'ny teny fikasana zay mena tokoa ny zanak'Irosaely fe izay araky ny saivina teo izy tany fahababoana kivy ao anatin'ny fahoriana de anao iny tompo taminy za malala ny hevitra zay verako anareo de hevitra tonga fiadanana dia fahasambarana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany ina dikan'izany aza mitanondrika ianao fa ny farany dia an'Andriamanitra izy ny tompo teny farany avelao anapaka ho anao amin'ity andro ity mifarana eo ny fahorinao mifarana eo ny fampahoriny devoly ianao mifarana eo ny tsy finonao mifarana satria Andriamanitra nilaza hoe aoka izay de mivoaza ianao mitsangana de ho fahazavana ho anao Jesosy Kristy lay fahazavam-pahasambarana ho an'izao tontolo zao anatin'ny fakiviana lalina tokoa Israely fizay kanefa de io toko mpamonjena io nomeny tompo azy aza matahotra fa ny tompo no mombanao tsy nahafoy anao izy na nahasaraka anao raha ankehitriny koa na manahoana na manahoana mety ho fahasarotany ny zavatra manjo anao le avako na mahazo anao de sarovy araka zao tenin'Andriamanitra zao fa andalo zany indrindra ny fanakizany ny ota ho fono zany fa azo antoka ny teny rehefa nomenantsika tamin'ity andro ity atonga fahasambarana de isika voavela elo koa isika voasarona ny fahotantsika ary de mbola miteny amin'y aminao Jesosy hoe aza matahotra matokianaka voavela ny elo koa ho aminao ny fiadanana amintsika tokoa ny asambatra tsika ny fiadanany Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra ivavaka isika tamin'ny fahafenoana nandraisanay de fahasoavana nampy fahasoavana loaranonaina velona tsy mety ritra zany na fanomezana zay ampodino avy any ambony ka tsy misy mahasakana fanomezana masina indrindra manamasina ny fiainanay ambony indrindra manaratra ny voninahitra ho eto aminay ary velona indrindra ka mamelona anay araka ny tena hoe satria velona ho de ho velona ianareo tsy amin'ny fahaveloman-dratsiny zao tontolo zao zay mialoha mialevona ary mandalo vetivety ihany fa ny fahavelomanao mandrakizay ho fiainana mandrakizay dia anao Jesosy mitoetra ao amponzainandray anao fiainana toky fanantenana antoka lehibe eo anatrehan'ny ray azony amin'ny teny tokoa hoe sambatra izahay fa voavena ny elokay sambatra izahay fa voasarona ny fahotanay no ny rano Jesosy voninahitra Andriamanitra hatramin'izao mandrakizay amen.